Salama tompoko. Andro farany sy ny fiavian Jesosy fizarana fa 17 zao tsika androany andao resana manokana amin'ny tsia ny hoainy tia ny amin'ny andro ny fahoriambe hiatrika. Izany fahoriambe miaraka amin'ny bibidia eto ambonin'ny tany eto ve isika kristianina na koa hoe isika fiangonana sa hoe sorona mialoha. Isan'izay fanontaniana be mpametraka indrindra izy tia ary mitarika atevitra be indrindra etseroa ka ndao fotoana misitsika mba iresantsika izay ambarany tenin'Andriamanitra marina makasika ny amin'izany hoe fiarana hiatrika an'izany fahoriambe miaraka amin'ny bibidia eto ambonin'ny tany eto zany sa tsia avelantsika ny tenin'Andriamanitra no hitarika antsika ho amin'izay fisaintsainana tsara ho fantatra rehetra makasika amin'ity lohahevitra goavana ity. Raha ny teoria izay tena mahafinaritra antsika sy tiantsika ny miresaka anazy dia ny hoe isika kristiana na isika fiangonana dia hoe sorona mialohan'ny zavatra rehetra. Raha isika ny ohatra ny any amin'ny hoe Apokalipsy 1:7 dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa soraty izay zavatra efa hitanao, izay zavatra misy ankehitriny na izay zavatra ho avy rahatray mizara karazana vanim-potoana 3 mazava tsara ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia hozy itsika hoe izay zavatra efa hitan'ny Jaona dia ny tantaran'i Jesosy sy ny niarahany tamin'ny mpianany tamin'ny fotoan'androny izay ambara sy voasoratra amin'ny Apokalipsy 1:1. Izay zavatra misy ankehitriny indray kosa dia ny tantaran'ny fiangonana nanomboka tamin'izany mandrakitsika miresaka izao mbola petraka ny fiangonana amin'ny Apokalipsy 2 sy ny 3 dia filazalazana rany fotsiny ny tantaran'ny fiangonana. Manomboka amin'ny andininy 4 amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy isika dia tsy misy resam-piangonana intsony ao ary rehefa nampahitana toin'izay fahitan'izay Jaona dia noentin'ilay anjely niakatra ho any an-danitra nampahitana ny zava-nisy rehetra tetỳ ambony tany dia hozy isika hoe marika izany midika izany fa hoe sorona mialohan'ny fiangonana mialohan'ny zavatra rehetra isy ao aorianan'ny tantaram-piangonana. Teoria isan'ny mahafinaritra antsika ho eo satria nahoana mora no miresaka anazy mora ihany koa ny miaina azy. Raha mbola ho resantsika ihany koa ny teoria mahafinaritra antsika ny amin'ity hoe tsy hanatrika an'izany fahoriambe zany ny fiangonana dia any amin'ny Tesaloniana 2:7-7 manambara ato ny tenin'Andriamanitra fa miasa sady ny zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy Tompo amin'ny fofona ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehony fiaviany miresaka ny momba n'ilay antikristy Paoly apôstoly eto raha manambara an'izany teny zany kanefa hozy izy mbola misy zavatra misakana eto. Dia izy isika hoe inona moa zany zavatra manakana anazy eto tsy isehony na io ny fanahy masina na io ny fiangonana. Izay teoria mahafinaritra antsika amin'izay dia tsotra ihany rehefa mbola eto zany ny fiangonana dia tsy iseho mihitsy na tsy hipotra ilay antikristina ilay bibidia faharoa fa kosa rehefa tonga ny fotoana izay analana ny fiangonana na ny fanahy masina dia hipotra amin'izay ilay antikristy. Raha mbola ho resantsika ihany koa ny any amin'ny Tesaloniana 1:4-7 dia milaza ny amin'ny fionana amin'ny Jesosy ny amin'ny raha ho any lanitra dia izay teoria mahafinaritra antsika dia ny hoe fiavian'i Jesosy voalohany dia ny amin'ny raha ho any lanitra fotsiny fa tsy hidiny ety ambony tany ety dia eniny fiangonana no hitsena azy izay tiana ambara amin'izany rehetrarehetra zany dia resaka teoria daholo zany zavatra ambara amintsika izany. Inona moa zany no tiako resana amin'izany hoe teoria daholo ihany zany ny aty amin'ny bokin'ny faminaniana na ny bokin'ny Apokalipsy raha ny marimarina kokoa raha pitsika moa zany izy any amin'ny bokin'ny Daniela sy ny Zakaria sisa fa iny tsy dia hidirantsika lalina satria zareo jiosy no tena mahafantatra marimarina sy misimisy kokoa ny amin'iny fa ny atsika kristiana dia ny aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia resaka boky faminaniana ka misy ny antsoina hoe mot codé ao anatin'io ao
ireny mahatonga an'io karazana teoria maro isan-karazany mivoaka etseroka toka miresaka an'izao loha hevitra ngeza-be anankiray izao tsika amin'ny tian'io ity tahaka ny hoe misy contradictoire ny amin'izay zavatra efa noresahantsika tany aloha ihany zavatra zay horesahantsika amin'ny tian'io ity tsotra izay zavatra tianambara amintsika tsara kokoa ny mahafantatra ireo karazana teoria rehetra misy mba ahafahantsika miomana teny izao satria izy ity tsy tahaka ny hoe resaka famonjena na ny hoe fibebahana ka mipetraka ny hoe marina tsy azo ivalozana mipetraka mazava ny resaka fibebahana ao amin'ny baiboly marina tsy azo ivalozana zany hoe rehefa mibebaka de tokony ohatr'izao ny zavatra tao ny amin'ny resaka famonjena ny amin'ny resaka batisa de efa mipetraka mazava fa ny aty amin'ny boky ny faminaniana hoy ao de misy mot codé na parole codé maro isan-karazany ka eto no hipetrahan'ny olana ny amin'ny hoe fisina teoria ray, roa, telo, efatra tafakatra hatramin'ny hoe 10, 9 inona no antony mahatonga an'izany tsy hoe za tarihan'ny fanahy masina ny ana ihany marina tsia tsy misy afaka ny mametraka an'izany fa ny tenin'Andriamanitra de mazava ny amin'ny Daniel toko 12:4 amin'ny andro farany ozy izy de maro no azoty andinika ka hitombo ny fahalalany zany hoe ho an'izay olona mazoto mandinika no afaka ny mampitombo ny fahalalany ozy isika hoe afangaro moa tsy ny fanahy masina mametraka an'izany zavatra zany ao am-pon'ny mpanompon'Andriamanitra misy tokoa ny andraikitry ny fanahy masina fa matoza ny teny zany nambara tamin'ny Daniel ary mbola averiny aty amin'ny apokalipsy toko 13:12 ny amin'ny hoe indro fahendrena ozy aoka izay manatsaina ny isan'ny biby aoka izay manatsaina ny isan'ny biby izy tsy nanambara eto hoe aoka izay fen'ny fanahy masina ny isan'ny biby fa izy aoka izay manatsaina zany hoe mila olona mandinika sy mamanta-javatra manatsaina de afaka mamantatra ny isan'ny biby izay zavatra tianambara amintsika de tsotra ihany rehefa mitombo ny fotoana zay andalianantsika ny tenin'Andriamanitra de misy zavatra maro isan-karazany izay mety iseho afa mihoatra noho izay zavatra efa hitantsika hatramin'izay antony mahatonga anako hitondra mazava nyty fanazavany ty amin'ny tia anio ity ny makasika ny amin'ny hoe anatrika tokoa ve an'izany fahoriambe zany isika kristiana hiara-hiana amin'ny bibidia tokoa ve isika kristiana sa tsia izay mahafinaritra atsika hoy ao de ny hoe hoe sorina melony fiangonana rehefa diniatsika tsara nefa ny tenin'Andriamanitra de mbola misy izay afatra mafonja ihany koa tahaka ny hoe mifanindran-dalana amin'izay filazana izay manambara kosa nefany fa tena hiatrika fahoriana lehibe tokoa isika kristiana miaraka amin'ny bibidia no ireto teboka maro isan-karazany izay ho tanisaina amintsika manaraka ireto raha toka somary ofehitsika vetivety ny amin'ny hoe antony izay atongavan'i Jesosy faharoa indray hidina ety ambony tany ety mila tsara fantatritsika tsara mantsy belohany tena iresantsika azy ity misy antony maro isan-karazany izay atongavan'i Jesosy indray na hoe antony atongavany faharoa ety ambony tany ety miaraka amin'ireo zavatra izay anamarika an'izany Sain'ny apôstôly toko 7:20 ohatra de misy anankiray izay azontsika raisina ary mba hanirahany Kristy voatendry ho anareo de Jesosy ilay tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piavo ny andro fampodina ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra izany hoe izay antony iverenan'i Jesosy ety ambonin'ny tany mandra-patongan'izay fotoana tsy fantatro hoe roviana any an-danitra izy zao kanefa ho avy ny fotoana izay ampodina ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany ety io ilaintsika hoe fanjakan'Andriamanitra antony anankiray izay tsy maintsy iverenan'i Jesosy ety ambonin'ny tany na koa hoe idinany ety indray teboka anankiray ngeza-be zay ny amin'izay hoe andro fampodina ny zavatra rehetra izay teboka faharoa antony iavian'i Jesosy faharoa ety ambonin'ny tany ety Jeremia toko 13:7 indrisy fa lehibe izany andro zany ka tsy misy tahaka azy izay andro famalinan'i Jakoba nefa voavonjy ho amin'izany ihany
izy fa maninona moa no valiana manokany Jakoba ary maninona no aty amin'ny andro farany Zakaria 2:20 arahidiko amin'ny taranaka Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana ka hijery izay nolefony izy ary isaona azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy sady alahelo azy toy ny fa lahelovan'ny olona no ny olona ny lahima toa no ajantsika treo ny vaky tena izay tia nambara amin'izany any amin'ny hoe andro famalina any Jakoba ho valiany Jakoba satria tsy nino ny planina izay no manin'Andriamanitra mba amonjena anzareo tamin'ny fotoanandro rehefa nalefa Jesosy teraka na tera-behivavy sy ny sisa fantatritsika tsara ny tantaran'i Jesosy tsy nino an'izany ry Jiosy ary tena nolavina atramitsika miresaka zao dia tsy mbola inony zareo mihitsy hoe Jesosy ne ilay Mesia fa zareo mandrakitsika miresaka zao dia mbola miandry Mesia ho avy amin'ny fotoanandro mba hamalian'Andriamanitra an'izay zavatra tsy ninony izay antony anankiray ngezabe izay mbola tsy maintsy ampidinana an Jesosy fandroany ety ambonin'ny tany ety ary amin'ny fisehoany amin'izany fotoana izany dia ho avy mihitsy izy hanafaka ny Jiosy eo amin'ny fotoanandro izay tsy ahitany zareo tsony izay tena hoe mangirana ho avy ny firenena rehetra andidina amely azy amin'izay fotoana izay indrindra no fotoana hiavian'i Jesosy anao inona anafaka an'zareo reo ary aneo aminy fa ity zalay no fajianareo ity zalay no omboanareo tamin'ny azo fijaliana tsy ninonareo hoe ity tokoa ne ilay Mesia izay ho avy mba amonjy anareo fotoana izay amalian'Andriamanitra an Jakoba no ny antony no ny tsy ninony ny amin'izay drafitr'Andriamanitra ho azy ireo izay ny fiavian'i Jesosy faharoa ety ambony tany teboka fahatelo Tesalonianina faharoa 2:1-5 fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tena ny raha iseho Jesosy Kristy avy any an-danitra mba amin'ny anjely heriny amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy tompo tsika mazava izay ambarany ten'Andriamanitra eto fa ny fiavian'i Jesosy fandroany ety ambony tany ety indray koa zany dia tsy inona koa fa amaly fahoriana ho an'ireo izay mampahory antsika na hoe mampahory amin'ny fiangonana na hoe mampahory ny kristianina teboka fahaefatra izay azo raisitsika ihany koa ny amin'ny hoe fiavian'i Jesosy sy ny amin'ny andro farany zany Isaia 3:7 indro avy ny andron'i Jehova dia loza sy fahavinirana ary fireta amin'ny fahatezerana nafoanana ny tany sy andringanana ny mpanota tsio andro fiaviany ny fahatezerana amin'ny ratsy fanara zay no andikatsika azy tsotra reo zany misy teboka anakefatra ngezabe izay tsy maintsy fantaritsika tsara ny aminy hoe antony hiavian'i Jesosy fandroandray ety ambony tany ety raha somary ho fihesika kely izy dia andro ho fampodiana ny zavatra rehetra faharoa andro hamalian'Andriamanitra an Jakoba fahatelo andro hamalian'Andriamanitra ireo olona izay mampahory antsika fahaefatra andro izay hiavian'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy mandeha dia mandeha ny fotoanantsika aliongamany aho ajantsika hatreo aloha mba ampazava azy tsara antsika ho toizantsika amin'ny heriny avy hatrany ny filazalazana mahakasika ny amin'izay hoe hiatrika fahoriana lehibe miaraka amin'ny bibidia tokoa isika kristiana verika any karazana teoria no zaraintsika eto ary tsara ny hahafantarantsika azy mba tonga atsika tsy hinanam-bolony fotsiny ihany amin'ny hoe ity dia tsy maintsy ity no arana ity dia tsy maintsy ity no marina averika any ny resaka fiavian'i Jesosy aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia misy parole codé maro isan-karazany ka tsy mipetraka mihitsy ny hoe ity ihany ny tena marina ity ihany ny tena avy amin'ny fanan'Andriamanitra arak'izay fanambarantsika teo fa maro no azoto mandinika any amparany any ka hitomby ny fahalalany izay olona manatsaina no mahay manisanisany bibidia inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany misy mihitsy zany izay fandiniana atao ato amin'ny
ty bokin'ny apokalipsy ty afahana mamoaka karazana teoria maro isan-karazany. Eo ny asan'ny fanan'Andriamanitra amin'izay fampahalalana antsika mahakasika an'izay voasoratra ao, fa eo ihany koa izay fandiniantsika izay voasoratra manokana ao akatsara ho amintsika ny mahafantatra an'ireo karazana teoria maro isan-karazany, mba hahafahantsika miomana tsara, tsy ianona fotsiny hoe ny fiangonana hoe sorina mialony de tsy hiatrika an'izany, ny fiangonana hony tsy hanatrika an'izany, ny fiangonana hony tsy hiara-iana amin'ny bibidia, fa kanefa rehefa tonga tokoa ny fotoanandro io ny fa miaina miaraka amin'ny bibidia tamy, ka inona ary nataontsika alohantsika miomana de nizao ka hozaraina amintsika manomboka izao ireo karazana teoria maro isan-karazany izay milaza fa tena hiatrika ny bibidia tokoa, na koa hiara-iaina amin'ny bibidia tokoa isika kristiana na isika fiangonana mialohan'izay fiafian'i Jesosy. Ho toizantsika amin'ny heriny ny fanazavana mahakasika an'izany. Samiara ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.